Iampita kosa isika eo anatin'ny vaovao samihafa tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana. Lehilahy iray 12 taona tompomarika tamin'ny fanafiana tambasiny iseho teny amin'ny point de vente tellement Andravoahangy ny sabotsy 17 ny volana May teo no voasambotra ny polisy avy ao amin'ny SUT na ny sûreté urbaine de Tananarive. Nisy ny asabotsy 17 May teo moa nahatratrara anazy tetsy Behoririka mbola karona kosa ny namany iray izay niaraka nanao ny fanafiana amin'ny tambasy niaraka tamin'ny fotoana io. Tatitrary tany amin'ny enina tany no natao voasambotra ny jiolahy zay efa ela mitadiavana azy da efa répertorié ao anatin'ny polisy zany izy ity, zany hoe efa mpanao ataky amay armée, vol amay armée, resaka endaka sy fitazomana fitaovam-piadina mahery vaky izy ity. De anisan'ny izy zany nanao an'ilay fanafiana teny amin'ny Andravoahangy tao amin'ny point de vente tellement tao Andravoahangy. De taorinan'ny fanamafisan'ny mpitolo moa zany hoe io tokoa le nanapoka basy sy ny sotona ny vola tao anaty sakosy tao amiko zay nitetina 55 millions moa mitety bidin'le vola tamin'ny io andro sabotsy 17 May io de zay moa ny anisan'ny antony itazomana azy. Akoatr'izay koa efa miparticipe tao anaty ataky maromaro izy ity satria tamin'ny efa ela izy io notadiavin'ny polisy efa ela koa izy io no manao anty asa ratsy ao anatina fikambanana an'ireo aty. De izy koa zany efa niraisin'ny zareo brigade criminelle de efa misy dossiany de zay koa anisany anendriana azy tamin'ny fanafiana ny tobila santsiray tao Ambatomainty talohan'ny mpakaty.